أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Itinu zuma farua amni iti vulana Ramadan ari ifa idta amni fisa sanga sahadi atika atanatin vulana Ramadan. Ni vulana Ramadan dia vulana fan mezan, vulana izay itadiavana ny famelan-keloka, izay iandrandrana ny afamindram-pony Allah, ary koa itadiavana famonjena avy amin'ny afobe, ary angatana ny fidirana amin'ny paradisa. Nodidiny Allah atagnatiny atsika agnatanteraka ny fifihezam-bava izay agnambela atsika ireo etaeta atsika noho ny tompotsika Allah subhanahu wa ta'ala, ary amezatsika ny tenatsika amin'ny fitsanganana amin'ny ireo izay mahafaly any Allah, ary amin'ny fiatana ireo rehetra izay tsy tian'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ny fifihezana izay ataotsika manomboka amin'ny maraina mangirandratsy amin'ny fajr hatrany amin'ny filentehan'ny masoandro, izay ampiaratsika ny fiarovana ireo fanompoam-pivavana as-sala amin'ny ireo izay obligatoire ary koa izay tsy obligatoire, ary agnaboatsika amin'ny ireo izay oampelatangatsika amin'ny fananana, amin'ny zaka ary koa ny as-sadaka ary ireo karazana fanomezana. Amaketsika ny Quran maro ary ny atsarovatsika tompo Allah azza wa jalla betsaka, ifonatsika amin'ireo fahotagna izay vitatsika, ary angatatsika amin'ny Allah ireo izay iritsika. Io no aminona fotoana ary amin'ny ankoatrany izany amin'ireo asa tsara, amin'ny atandro ny volana Ramadan, miampy amin'ny fanaovana tsara ireo mpiarabelona amin'ny ray aman-dreny, ary koa amin'ny vady aman-janaka, amin'ny havagna ary koa amin'ny mpiarabelona. Rehefa tsofotra ny andro dia miazakazaka atsika mamaha, satria efa tampotra amin'ny izany fotoana ifehezana, vahana ny fifehezana amin'ny alalana rotab, antendry mola malemy, na koa atamro antendry efa maika, na rano, na amin'ny ireo izay eo ampelatagnana, amin'ny izay nomeny Allah azza wa jalla alalana ny ihinanana azy. Rehefa aveo dia miroso amin'ny as-sala, ary koa magnatanteraka ny fisakafoanana amin'ny izay nomeny Allah amin'ny eo ampelatanana. Ary amin'ny alla aoriany salatul isha, manangana ny salatu at-tarawih, ny rehetra fitazomana ny sunnan'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ary mihinana ndako any amin'ny maraina mialohan'ny fajr, fa tsy amin'ny alla no hinanana azy, fa any amin'ny maraina mialohan'ny fajr. Dako izay sunnan'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ary azonany fahasavana, voky ny kibo, ary koa azo ny asavana, ary atanjaka amin'ny fifehezana. Ny alla amin'ny ty volana Ramadan dia fotoagna ananganana as-sala, amakiana ny Quran, atsarovana tompo Allahu jalla wa ala, ifonagna amin'ny fahotagna, angatana amin'ny Allahu azza wa jalla amin'ny izay irina. Paminany sallallahu alayhi wa sallam nangamaffa izay olona mitsangana amin'ny fanompoagna amin'ny aligny ny volana Ramadan, amin'ny finoagna feno ary afaliana, ary koa amin'ny fahatokisana amin'ny fampanantenagna napetraka ny Allah, fa fainy Allah ny fahotagnana azy rehetra izay efa lasa. Ary izay olona nitsangana niaraka amin'ny imamonazy amin'ny fanaovana as-sala amin'ny alla, hatrany amin'ny farany soratan Allah izkaran kusal, mandritra ny alla iray manontolo. Ipaminany sallallahu alayhi wa sallam dia nitsangana tamin'ny fanompoagna tokoa tagnatin'ny ireo aligny ny volana Ramadan, ary nagnaraka azy ireo zay niara-dia taminy, ary nantazona an'izany ireo olona tsara hatrizay
mandaka ity ankehitriny ka samby volamena ity fotoana rirala ary koa anabavy na ny atandro ny volana Ramadan na ny aligny ny volana Ramadan ka okany tsiraikiraiky hameno ny boky mirakitra ny asa tsarany amin'ny ireo karazana asa tsara ary mba ampihena ireo ratsy izay atao ary analavitra ireo zavatra izay avoarara mba ahazoana ny hasavana ary koa mba usambatra amin'ny ireo atsarana. Efa isasaka izy ity midika fa efa tsy ela dia utampitra ity volana ity. Efa maro ihany ny olona nagniry azy fa tsy nahatratra azy ary maro olona izay nahatratra azy fa anatina aretina sy ny sisa amin'ny ireo sakana tsy dia mba nahavita firy amin'ny fanompoagna. Anao izay nomeny Allah Azza wa Jalla vatana salama, tombonandro iainana mba mahaiza magnararotra. Ka ho anao izay efa nanao tohizo ary koa ampio ary ho anao izay antonontonona dia ampitomboy, ho anao izay tena mbola variana oka ifoa fa efa ande sady ity volana ny hatsarana, volana ny hasavana. Jibril alayhi salam izy dia niteny tampaminany loza famaizana ary koa fatiantoka ho an'olona izay tratra ny volana Ramadan fa tsy nahazo famelan-keloka ary nolavirina Allah nambarany mpaminany amin amin. Ka oka itandrina ny tsirairay amin'ny fandalovany ity volana ity amin'ny fanaovana ny tsinitsinina azy ka ilatsaka anatin' zany faninenana mandrakizay ary o alaviriny Allah nohony aratsiany ile olona. Ka Allah magnavitra ny mpanompony isaka ny alla amin'ny ity volana Ramadani ity ka oka anao mba agnatin'ny fankatoavana Allah amin'ny atoandro ary koa ny alla mba o avitra amin'ny izany afobe izany itaomany vatana tarity ihany koa ny vady amanjanaka ampatsiarova ireo fianakaviagna ary koa ny mpiarabelona mba samby iegna agnatin'ny fanompoana agnatin'ny ity volana tsara, volana feno fahasoavana, volana Ramadan. Hadha wa jazakum Allahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك